Manao antso amin'ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny faratampony sy ny tompon'andraikitra ety anivon'ny komina ny ben'ny tanàna Radraparahoela mpitantana ny komina Ampitatafika ny mba hanokafana ny fanotorana tany ao aorian'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Ampitatafika hoy izy dia efa manana ny antsoina hoe plan d'urbanisme détaillé ka mba ahafahana mampidro-bola mba ahafahan'ireo mpampiasa vola ihany koa miditra ny anivony ity komina ity dia izany no anaovany antso avo. Mba ahafahana miroso ny amin'ny ambaindain'ny fampandrosoana amin'ny komina Ampitatafika dia fantatra fa isy orinasa lehibe ao an-toerana izay hanamora ny fananany tanora asa hisorohana ihany koa lafiny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana ny fampiasana ny tuk-tuk tetika asa izay tsy hijanona eo Ampitatafika sy ny komina manodidina ihany fa hipaka hatrany Tsirony Mandidy. Ny fampiasana ny tuk-tuk ho fitaovam-pitaterana dia ampihana ny fifamoivoizana na ampihana ny marimarina koa ny tany fitohanana amin'ny lalam-pirenena voalohany ka hitondra vahaolana ny fisiny izay fitaterana tuk-tuk izay ao Ampitatafika sy ny manodidina. Fanombohana moa dia miaraka amin'ny komina Tanjombato izy ireo. Saingy notsindriny Andriamatoa Radraparahoela ben'ny tanàna Ampitatafika kosa fa tokony olona manana fahazon-dalana mamily fiarakodia na manana permis no manao ity asa fitaterana tuk-tuk ity hisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Radraparahoela moa izay hiditra amin'ny mandat faha-efatra amin'ny fitantanana komina Ampitatafika amin'izao fotoana izao ka ny 3P no amafisina enti-miasa mba ahafahana mampandroso hatrany izany komina izany. Le fitaovana zao moa iarahana amin'ny orinasa hiditeka dia tena tanjona dia hoe ny ananan'ny vahoaka asa izany hoe maro amin'ny tanora no mba mikasa ary ny fitaterana eto Madagasikara efa mivelona tany amin'ny taona efa ela be tany andron'ny mpanjaka dia ny resaka taksia dia ny dikan'izay zany iarahantsika malala eran-tany ary ny firenena andianina anisan'ny firenena fahavalo matanjaka an'ireo eran-tany mampiasa ny tuk-tuk io dia ny tanjona eto amin'ny komina Ampitatafika ao ihany koa ny komina Tanjombato mipakatra any amin'ny Tsirony Mandidy ty ezaka ataona ity iarahana amin'ny orinasa mikirakira azy dia ny mba hanaparitahana azy dia mba ahafahan'ny olona manana fitaterana mety ihany koa vahaolana amin'ny fanenana ny resaka embouteillage aty amin'ity faritra ity ny fisindry fitaterana io. Zava-dehibe satria tsisy mpanelanelana fa zareo mivatana mikirakira mivatana no tonga eto anivon'ny komina Ampitatafika izay isorana eto ny ben'ny tanàna amin'ny Tanjombato miaraka aminay eto mba hifampizarana amin'be izy. Dia misy ny tolotr'asa miara-barotra dia misy ihany koa ny tolotr'ara teknika dia misy ny atao hoe fifanampiana amin'ny fahazahoana azy mbola averina ihany anisany mety vahaolana mampihena kokoa resaka embouteillage ny fisian'ny tuk-tuk. Ny zava-misy mety manana fomba fijery tsika hoe manana fitaterana avolenta be fa io aloha no mety ho zakan'ny akamaroan'ny tanora satria mba misy fahanamorana fividianana azy. Rahantsika mahalala fa be da be ny olona tsy hanasa raha nyty faritry ny lalam-pirenena voalohany ity sy amin'ny faritra Tanjombato ka dia anisan'ny vatom-panana hoentin'ny komina miaraka amin'ny mpandraraza ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Raha antsika mahalala fa ao anatina fokotany anankiray eto Ampitatafika natao hoe faly arivo raha iny herinandro lasa iny dia iny telo misy nanafika amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary amin'ny andro atoandro izay tika ihany koa manamarika fa ohatrotra ny fanatanjana manamarina fa raha mitratra tao anatin'ny kamera dia ohatrotra ny hoe manao fitafina polisy ilay nanafika tamin'ny basy tamin'ny andro atoandro ety amin'ny komina Ampitatafika. Tena aleo lavitra mampiasa ny atao hoe tuk-tuk mba olona manana permis mba nianatra code de la route fa iarahantsika malala fa ngamba mbola tsy misy permis aloha natokana ho an'ny bisikileta taxi zay tsy manakana mihitsy zay tsy manakana mihitsy ny bisikileta taxi fa tokony indray andraikitra ray zany ny fanjakana hoe inona indray no atao amin'ireny mpitondra olona ireny satria raha mahalala fa misy koa ny assurance
raha sanatria misy miloza fifamoivozana toany zavatra hita dia rehefa maro anisy dia ohatrany tsy mety diso zay ve le lalàna fa raha vitsy anita dia ohatrany diso zay ve le lalàna tena ho anay commune Ampitatafika alohanay lavitra mihitsy olona manana permis dia misy assurance no manao fitateram-bahoaka sahala amin'ny auto-taxi zao anisan'ny manana permis tokony manao ezaka koa zany mba hanana an'ireo bicyclette taxi manana permis amin'izay mba samy mahalala ny code de la route dia mbola mety resaka angambontsika amin'ny fitaterana ihany koa dia ahoana zany le mpitondra sarety posiposy reny misy olomero zava-misy eto amin'ny tany sy ny fireneny reny manana solom-bava-bahoaka angambontsika angamba tsy mikipy amin'ny zareo reny zava-misy reny zany ny tena andraindrain'ny vahoaka dia hoe tena mijery an'ilay vahoaka sy miaro an'ilay vahoaka zany ny tena andraindrain'ny vahoaka anisan'ny asan'ny solom-bava-bahoaka zany dia andraindraina azy zany mba ho jerena na mba azony atao nentina miasa moa zany dia le hoe mitady metroape ohatran'izao no tena sarotra satria raha ny mpanolotsaina manokana tsy manana olana zany satria maro anisitsika fa le mitady an'le vola mitady an'le investisseur zay tena angatahana deto dia mba manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny any tapony filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ny ministre sy ny sanambaratonga mangataka izay rehefa mba tapitra ty fotoam-pahavaratra ty mba asokafy ireny fanotofana tany eto amin'ny commune Ampitatafika aleo misokatra tanteraka le mba fahantenay no resaka hoe fahafahana manao ramble satria misy faritra eto Ampitatafika efa manana ny atao hoe plan d'urbanisme détaillé efa nahazo décret ary efa vita fianarana tsara mihitsy le amitofana azy tsy nahazo dérogation spéciale ny commune Ampitatafika na ahafahana manototra kanefa kosa ny fanotofana tany dia ahafahanay mampiditra vola ahafahanay mamita an'ireo fampanantenana ary anjara biriky ny commune fampahotona ny Madagasikara dia mangataka re zay raha atao sokafy amin'ny fomba ofisialy vita amin'ny fotoam-pahavaratra ny fanotofana tany eto amin'ny